tsika amin'io cheptel zany hoe misy biby misy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny zao dia mampiditra any amin'ny 61 milliards ariary mihetra vokariny zavatra io zay mihoatra lavitra no zay eritreretina hoe alaina amin'ny 50 milliards amin'ny fanatataovana TVA ny katsaka sy ny faka zany. Ny sosikevitra nomenay dia manambara hoe aleo tataovana isaky misy amin'ny biby na isaky amin'ny velaran'ny dobo izay ampiasaina raha trondro ny resahana mihetra zany. Raha maka ohatritsika io ny tanjonay amin'io dia azo ampiarina avy hatrany io manomboka ny taona 24 ary eo anatin'izay 24 zay raha tena misy ny fahavononana eo amin'ny fitondrana samihafa sy eo aminay moa zany dia efa metraka izay fahavononana zay dia formel 100 isan-jato ny piopy eto Madagasikara zay manana akoho folo ohatra azato dia mandoa 100 000 ariary raha koa manatody lava no mpiny dia omena karatra mify sy staty izy afahany miditra formel zay voafaritra ao anatin'ny lalàna ao anatin'ny fiompiana fa ny piopy rehetra dia mila manana karatra mahapiopy io lalàna io dia mbola tsy nampiarina hatramin'izao fa ao anatin'ity sosikevitra ity afahanay mifehany zay le mahamatianina andritra rehetra zay dia miteny zay hoe aleo apetraka izay karatra zay fa izahay piopy nefa nisy fivorina nataonay tamin'ny piopy samihafa teto Madagasikara dia vony anaraka ny zavatra io hiditra amin'ny sehatra mamatianina ary andray andraikitra feno ao anatin'izay fanamafisana anika tapobolam-panjakana ny alalany etrzay raha ny MP fotsiny resahana vonona tanteraka izarany traikefany amin'izany hoe fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zany manana tetikasy izahay na projet d'envergure nationale isaky ny lalam-piarinana ny filière izay andrisiana hiatrany foana ny mpitantana samihafa hoe andao jerena ny fomba fahana mana-tanteraka an'izao tetikasy zao farazany tanteraka izay afaka samy manome défi fa ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona dia afaka mitombo avo 3 eny misy amin'ny biby rehetra isaky ny lalam-piarina eto Madagasikara izany hoe tombo avo 3 eny ioetra 61 milliards io zany hoe lasa 181 milliards azo ny fiompiana ampidirina eto Madagasikara.